Dia faly miarabanao indray tonga amin'ity fotoana zay iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra ity mba hitombotsika amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jesosy araka ny fandarana efa fantatrao. Ary raha ohatra ka mba izao moa anao vao manaraka azy dia miarabanao manokana zahay afaka hiaraka aminay eo ampiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra, satria ny fitombotsika amin'ny fahalalana ny Tompo dia hitondra fiadanam-po, hitondra fahazavantsaina ho antsika mba azotsika mamakivaky ity fiainana manahirana ity. Anio sika dia maky salamo iray manambara ny Kristy, ary salamo nataon'i Davida izany. Tsarovy fa Davida dia tokony ho any amin'ny 10 taona talohan'i Jesosy Tompo nahatongavany no nahampanjaka azy teo amin'ny Israely. Ary raha izany no izy dia tsy mbola nahalala mihitsy an' Jesosy izy na nahafantatra azy tahaka izay nahafantarantsika azy. Kanefa na izany azy dia tsapa eo amin'ny salamo izay ataony fa efa mitory an'i Kristy sahady izy. Anio sika dia hamaky ny salamo zay anankiray amin'ny salamo mahafinaritra indrindra sy salamo ambara hoe salamo poetika, zany hoe ao anatin'ny fomientan'ny mpanoratra no nanoratany azy, dia ny salamo 120 izany. Salamo 120 ahatsiarovantsika ny fitiavan'i Davida an'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra an'i Davida ka hanambarany Davida ny amin'ilay mpiandry tsara. Hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Salamo 120. Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandry ahy amin'ny maitso izy, mitondra ahy eo amorona rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zaho, dia tsy hatahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao. Manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Jehova no mpiandry ahy, fantatsika rehetra fa raha Davida nijerena ny asany dia mpiandry. Ary raha tonga aza lay mpaminany hanositra azy ho mpanjaka araka ny tenin'Andriamanitra, dia teo daholo ny raha lany rehetra zanaky Jese, fa Davida ireriny tsy teo. Dia nanontany Samuela hoe eto daholo ve ny zanakao rehetra? Misy anankiray tsy efa izy mpiandry io ndre? Miany mpiandrasan'ondry any izy. Dia hoy Samuela hoe alaovy izy. Ary rehefa tonga Davida dia izy no nosorana ho mpanjaka, la mpiandry ondry tonga mpanjaka. Ary raha nijery ny fiainana izy, mitodika ny fiainana izy, dia izao no hitany hoe Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Nahoana ny mahasalamo manambara ny Kristy ity salamo ity? Satria Jesosy Tompo amin'ny Jaona 10:12 dia nilaza hoe izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Dia izy hoe izaho ny mpiandry tsara, fantatro ny ahy sady fantany aho. Jehova raha mpiandry an'i Davida izy nanohatra ny tenany ho ondry n'Andriamanitra Davida, ary ondry tsy manan-java mahory. Jesosy Tompo kosa dia milaza fa mpiandry antsika izy, izaho izy ny mpiandry tsara. Ary ny maha-mpiandry tsara azy manolotra ny ainy hamonjy ny ondry izy. Amin'ny salamo 120 dia tsy hitantsika ny hoe Jehova nanolotra ny ainy hamonjy an'i Davida, satria Jehova tsy hitany masony nefa ninoany ka niara-ny aina taminy. Fa Jesosy Tompo kosa dia tena nanolotra ny ainy hamonjy antsika izy.
maty teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy antsika ary dia nanjary ondry ny tompo no vidiny tamin'ny rano isika. Ary zao no mbarany Davida hoe tsy hanan-java mahory aho fa Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Ary hitany Davida teo amin'ny fiainany zany, inavy tamin'Andriamanitra taminy hoy izy hoe raha Jehovah ozy mijereko ny zavatra nataony tamiko dia zao mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy ary mitondra ahy eo amorony rano fialan-tsasatra izy. Raha mijery sika ry havana ny tany Palestina dia tany ngazana no azo ilazana azy, be tendrombohitra sady tany mafana, ka zany hoe ahy maitso zany dia tediavina sy karohina izany. Zao nefa ny zavatra hita hoy Davida, izaho lay ondrin'Andriamanitra dia tsaroko mihitsy ny hoe entiny makany amin'ny ahy maitso aho ary asainy miala sasatra eo amoron-drano. Amin'ny ondry inona moa ny tediaviny mihoatra noho izany hoe ahy maitso zany? Ary raha ny tany maina ny Palestina, ny tany karakaina ny Palestina, inona moa ny tsara amin'ny ondry mihoatra noho izany hoe sady mahita ahy maitso no afaka miala sasatra eo amoron'ny rano, tsy matahotra na inona, tsy matahotra ny ambody, tsy matahotra ny fahavalo, satria misy mpiandry izy. Ny zavatra fantatsika ry havana, ny amin' Jesosy Tompo dia mpiandry tsara tokoa izy, izaho ny mpiandry tsara ho izy. Ary raha niantsy izy hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana, dia mampahatsiaro any Davida nahatsiaro tena hoe mampandra aminay maitso Jehovah ary mitondra ahy amorony reny rano fialan-tsasatra izy. Marina tokoa ry havana fa ny olona izay manana ny Kristy ho mpiandry azy dia mahatsiaro zany tokoa, mahatsiaro zany hoe fitsaharana ao amin'ny Kristy zany. Raha nojerena ry havana ny tantaran'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Néron, raha nampijaliana ny kristianina, zavatra nanaitra ny Néron, dia ny herim-pon'ny kristianina tao amin'ny arenina tany Roma fa izay raha nampitahorina amin'ny fahasiakan'ny omby tao amin'ny arenina izy zay hanoto azy, ary raha nampitahorina tamin'ny afo handorana azy, zavatra nahagaga azy dia ny hoe ary tao mbola mihira ihany ireo kristianina ireo. Tsy fantany manko, tsy fantany, fa ireo kristianina ireo dia manana ny fiadanany Kristy, manana zany izy, manana ny fitsaharany Kristy ireo kristianina ireo. Ary ianao moa tsy tsaronao ve eny fa mianoka eo ambany fahasoavan'ny Tompo ianao? Marina fa mafana ny andro, marina fa migaingaina ny masoandro, marina fa midanika anao ny ady mpiainana, nefa tsaronao ihany eny hoe ary nahoana ary no manana zany fiadanam-po izany aho, manana izany aho. Inona ny mahatonga ahy an'izany fiadanam-po izany? Tsy ny amiko anie fa ny Tompo mitondra ahy. Izy lay mametraka ny fitsaharany ao anatin'ny fo, izy lay ny manome aina vaovao. Raha io ny andininy fahatelo no jerentsika dia hoe mamelombelona ny fanahiko izy, mamelombelona ny fanahiko, zany hoe mamerina iny ray ilay fanahiko efa reraka ho eo amin'ny fitsaharana. Ary tsy zany ve ny tenin'ny Tompo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Indre zany ahatsiarovantsika reo kristianina zay mahatsiaro fa mafy ihany ny ady mpiainana, sahirana ihany amin'ny zavatra samy hafa, kanefa tsaron'ny ny tenin'ny Tompo, aza matahotra indroa momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapena zao tontolo zao. Tsaron'ny mpianatra fa mamely mafy ny tafio-drivotra, mitady ampilentika ny sambo. Izao nefa nitsangana ny Tompo ka nilaza hoe mangina mitsahara, dia nitony tsara ny andro ho ny voasoratra.
mazava ho azy amin'izany ry havana, mazava ho azy amin'izany fa ny olona zay miaraka amin'ny Kristy, ny olona zay miaina miaraka amin'ny Kristy ka Kristy no mpiandry azy, de miaina mihitsy zay niainan'i Davida tamin'Andriamanitra, mamelombelona ny fanahiny, mitondra azy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, manome-azy ny zavatra ilainy izy, mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery ahy ho Paoly apôstôly, manana ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ho izy, ary ny fitsarana ve eny zao rehetra zao tsy hamozako anao, ry Jesosy la tsy mandao, ay Jesosy ampizay, hoy lay mpanompon'Andriamanitra nahatsiaro ny fahamaminy ny fiarahany amin'ny Kristy sy ny mahondry ny Kristy azy. Ary ny anankiray ambarany amin'ny toko 13 ihany de ny hoe mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Tsapany Davida teo amin'ny fiainany, fa raha tsy Jehova mihitsy no mitarika azy amin'ny lalana rehetra de ho very lalana izy, nefa ny tsarony izao lalam-pahamarinana no nitariany azy. Raha mijery hoe fahamarinana io sika ry havana, dia Jesosy Tompo no nilaza hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako, ary nilaza ihany koa izy hoe zaho ny fahazavana zao tontolo zao, zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana iny. Lalana hoe maraparapa anaty aiziny sika menakavy mitady lalak'izorana, fa Andriamanitra de nitarika any Davida tamin'ny lalan'ny fahamarinana, ary Kristy Jesosy de mitarika atsika amin'ny lalana ho any an-danitra. Ny ondry ny Kristy zay manaraka azy de tariny manaraka azy avy aoriny, melo lalana azy Kristy, ary manoro azy ny hoe ity ny lalana ka izory, ary amin'izany lalana izorany zany izao ny tsapan'i Davida. Eny, na de mandeha mamaky ny lohasahaloko ny fahafatesana azaho, de tsy atahotra ny lozaho fa ianao no amiko. Fa anga rehefa manaraka an'Andriamanitra dia misy lalana mandalo aloko ny fahafatesana, misy anga zany. Eny ry havana, imbetsaka Davida no nandalo zany lohasahaloko ny fahafatesana izany, ka ny roa amin'ireo ihany no asehoko anao. Ny anankiray dia niadiny tamin'i Goliata, teo ambany fahefan'ny Filistina ny zanak'Israely, ary nijaly sy nahantra noho izany. Goliata miaramila lehibe no niaiky ny Israely tam'izay, ary niantso hoe iza aminareo no afaka hiady hafa raha maharesy any anankiray aminareo dia hanompo anareo ny Filistina, fa raha resiko kosa izany dia hanompo ny Filistina ny zanak'Israely. Nangovotra avokoa na zay lehilahy mahery indrindra teo amin'ny Israely aza. Tovolahy kely mbola mpiandry ondry, ary raha jerena ny tantara mbola tsy ampy 20 taona akory, satria mbola tsy nanao raha miaramila araky ny lalànan'ny Israely. Tovolahy kely mpiandry ondry, handeha hamaky ny lohasahaloko ny fahafatesana, ka hoy izy tamin'i Goliata hoe ianao manatonay amin'ny lefipoy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitry ny Israely zay efa noekenao androany. Nandeha namaky ny lohasahaloko ny fahafatesana izy, nefa tsy natahotra izy. Fa inona no antony? Jehova no nomba azy, Jehova no nitaridalana azy, ary Jehova no nampandresy azy. Vatona tsamitady ny mpiandry ondry no nentin'i Jehova nampidaraboka lay Goliata lehibe, nampiororo ny firenena ray manontolo. Na mandeha mamaky ny lohasahaloko ny fahafatesana zaho izy, tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Tatoriny indray efa vaositra ho mpanjaka Davida, nialona azy fatratra Saoly, ary nanenjika azy hamono azy, de nanenjika azy de tsisy tery. Ary ndray andro tao andavajo izy no niery, tany am'zo ny Enjedy izy no niery. Tena lohasahaloko ny fahafatesana tokoa, satria tonga ny miaramila ny Saoly sy lay Saoly fahavalony natory teo ambavazoy. Izy tao anatiny zoy tao, raha vao niditra nakao fotsiny Saoly de matiny tao izy. Nefa narovan'ny tompo Davida, nitsaitsaika moramora izy nivoaka avy eo andavajoy, nataon'Andriamanitra rendriky ny torimaso avokoa i Saoly sy ny fahavalony Davida rehetra.
no tapahany Davida moramora ny sisy kapotiny Saoly dia lasa izy. Rehefa lasa izy, ery lavidavitra ery izy, niantsoantso izy rikaky eo, azoko natao aneny namono anao hoe mba jereo kely ny kapotinao, fa ity ny sisy kapoty manam-pirofo azoko natao ny namono anao raha anao zany aho. Efa tsy anao zany aho satria voahositra Andriamanitra ianao. Tokony ho faty tao andava-jo izy, fa Jehova no niaro azy. Na de mandeha mamaky ny loasaliko ny fahafatesana zao, tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ary moa, tsy zany ko ve no tenin'i Jesosy Tompo raha nampaherin'ny mpianany izy? Ao Mateo 7:22 hoe, indro za momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Niondry ny Kristy, arovany amin'ny lafiny rehetra. Ary izany iny nahatonga any Paoly apôstôly hanoratra ho an'ny kristianina tany Roma zay fantatsika rehetra fa tamin'izany fotoana zany dia tsy mora ny nanaraka an'i Kristy satria be ny fanenjehana, betsaka ny zavatra rehetra zay natao tamin'ny kristianina. Nefa izao no nolazain'ny Paoly, nosoratan'ny Paoly amin'ny Romanina 5:5 hoe iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa misary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Dia izy hoe kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na ery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra zao, dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Nahoana? Satria na dia mandeha mamaky ny loasaliko ny fahafatesana aza isika, tsy atahotra ny loza satria Kristy no amintsika. Ny tsorakazo sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra aho izy. Tsorakazo tehina hoe, eny mety mitranga ihany ny tsorakazo eny eny satria ny zanaka tiana no anarana sy faizina. Ary ny tehina kosa dia lay te-pitiavana ampakarana ny ondry avy any anaty lavaka raha sendra latsakany izy. Ny tanan'ny tompo any eny mampakatra anao hoe, na de Petera aza efa nandany tompo itelo, kanefa hoy ny tompo hoe izaho efa nivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Fantatry ny tompo fa raha tena ondriny marina ianao, tsy sitraky ny fonao any eny ny enjera tetsy na teroa hoe ny lavaka tetsy sy teroa zay velariny fahavaroka nampienjeranao. Misy te-pitiavana, sandrom-pamonjena zay ampiakarany tompo anao moramora avy any. Ary efa tsapanao teo amin'ny fiainanao zany, ianao angamby ianao amin'izao fotoana zao, tsaronao hoe ondrin'ny tompo aho fa saingy latsaka lalina, latsaka anaty famonjam-po aho, latsaka anaty fahaverezan-kevitra aho, latsaka anaty fahantrana aho. Angamba ho izany ianao amin'izao fotoana zao, raha tena ondrin'ny tompo marina ianao aza matahotra, fa misy tanan'ny tompo hampakatra anao. Ary zao teniny tonga aminao zao dia tena hampakatra anao hoe miakara avy ao andavaka ao hoe aza mijanonao intsony fa endro ny tanam-pitiavako hampakatra anao avy any. Ny tehinao, ny tsorakazonao ireo ny mahafatahotra. Ary ndraindray koa ny zavatra hitan'ny Davida teo amin'ny fiainany, mamelatra latabatra eo ny loka eo masiny fahavaloko ianao. Mamelatra latabatra hoe latabatra tao inona, isakafoanana. De to hitan'ny Davida zany hoe mijery maso azy fotsiny ny fahavalony fa tsy mahavita na inona na inona. Izy omeny ny tompo sakafo be, fiadanam-be. Izany zavatra zany to ry havana dia asehon'ny tompo amintsika rehefa tena miaraka amin'ny tompo marina isika. Mahery de mahery ny didina vokan-dranavalina voalohany, mampitahotra ny malagasy kristianina, mitady handrombaka malagasy kristianina. Fa ny malagasy kristianina ve mianoka tamin'ny fanarahana ny tompo izy, ka na dia teo aza ny antsoantso hoe vonoy tetiteteo fa ratsy fanahy, hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjenaka ho tanako. Izany no hiran'izy ireo. Miravoravo izy, te ahatsiarovatsika ny zavatra nitranga tamin'ny andro Elisa mpaminany ry havana, nanodidina azy ny miaramila ny Sirianina. Haninona? Hisambotra azy, natahotra Geazy, nangovotra Geazy, rikaka eo angambo zao ny faharandrotsika, manodidina atsika ny fahavalo. Tahitra ve Elisa? Nivavaka izy, Jehova ampahiratony masony mba hahitany. Inona ny hitan'ny Geazy
anjelin'Andriamanitra manodidina azy ireo. Ry havana, zavatra tsy fantatry ny olona ny tenin'ny tompo hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny latabatry ny tompo feno hanim-panahy mahavelona de velariny eo anatrehan'ny olona izay mino azy. Ary inona ny zava-nisy? Paoly sy Silasy any gadran'ny olona tao an-trano maizina izy, norahonan'ny olona ho vonoina izy. Zao nefa ny voalaza ny asan'ny apôstôly 5:10 ary noho ny mamatonalina de ny vavaka sy ny hira fiderana Paoly sy Silasy. Vavaka sy hira fiderana, latabatry ny tompo velariny eo anatrehan'ny zanak'Andriamanitra manoloana ny fahavalo mitady hamodika ny ainy. Mamelatra latabatra eo anoloan'ny fahavaloko ianao. Tsy atahotra ny loza hafa ianao no amiko. Fahavalo manodidina ve? Saina tony fa nahay voky tenin'Andriamanitra. Izany ny velarin'ny tompo eo anoloan'izay rehetra manaraka ny Kristy. Atsiarovantsika reo apôstôly zay nodidininy sy ny adiona, nampitahorina mafy de mafy. Ajanononareo zany Jesosy toritorianareo zany, avelaonareo zany, fandrarana tamin'izany ianareo. Moa nampiontsina Andry Petera amin'ny rahalahy Yahve zany. Izahay tsy maintsy manambara zay fahitanay sy renay. Iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliany de fa natsangan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ary vavolombelony zany zahay. Tsy matahotra ny fahavalo manodidina azy ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Satria ny tompo de miaro azy araka ny teniny hoe indro hamombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Teo i Davida eo am-pamaranana ny salaminy hoe fahasoavana sy famindram-pona anaraka amin'ny andro rehetra iainako de toetra ohatran'i Jehova andro lava aho. Fahasoavana sy famindram-po hoe eny tompoko. Zany ny tsaroan'i Davida ny ainany, ary isika de miainany tsara lavitra noho ny ain'i Davida aza, satria noho ny amin'ny Kristy Jesosy lay nividy ho antsika tamin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra, ka nivesatra ny fahotantsika nahatonga atsika ho ondry ny Kristy novodiny tamin'ny rany, dia mahatonga atsika hatoky fa fahasoavana sy famindram-po tokoa ny manaraka atsika. Hoe Paoly ho an'ny Filipianina hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe satria efa nividiny Kristy tamin'ny rano isika ho tonga ondriny, dia hapetraka Andriamanitra ao amintsika ny fiadanany natoinina zavatra mitranga eto amin'izao tontolo zao. Mety ho solafaka eny an-dalana ianao, mety voafandriky ny fahavalo ianao, mety voatifitra ianao, satria ny devoly fahavalonareo de mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay arapany. Zana-tsipika mirehetrarehetra lefa n'ilay ratsy de mamely antsika isan'andro, nefa ilay Andriamanitra zay efa nanome ny zanany hividy atsika tamin'ny rany de efa nanolotra ny Kristy Jesosy koa mba ho loharano ny famindram-po, ho loharano ny fahasoavana zay atobak'Andriamanitra ao amintsika mba hahatonga ny fiadanany ho ao amintsika mandrakizay. Ary izy no ilay nilaza hoe zany lalana sy fahamariana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izy no hitondra atsika ho ao amin'Andriamanitra, ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary Davida eto raha milaza hoe de toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho, de tsarovy ry havana fa tsy mbola nisy akory ny tempolon'i Jerosalema tamin'izany fotoana zany, satria Solomona zanany no anorina n'io tempolo io. Kanefa efa manambara sahady Davida zany hoe ao andro lava ao an-tranon'i Jehova. Izany tranon'i Jehova andro lava izany, rehefa mandinika ny soratra masina ianao, Jerosalema vaovao anie no itoerantsika mandrakizay. Ary zany ny fifaliana ho an'ny Jerosalema vaovao mandrakizay aho noho ny amin'ilay Jesosy Kristy mpiandry ahy. Izy lay mitary-dalana, zany ho lalana sy fahamariana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ho any amin'ny ray ianao, aiza ny ray andro ho any Jerosalema vaovao no nenany ondry ny Kristy rehetra. Fa izany no efa nomaniny raha mamaky ny Apokalipsy 1:20 ianao, de ahita lay Jerosalema vaovao, tranon'Andriamanitra mandrakizay, iarapaly mandrakizay. Ary izany ry havana ny tena fifaliana. Ny eny Davida
reo rehetra reo fifaliany tokoa zany hoe tsy manan-java maory izy, mandry amin'ny ahy maitso izy, mipetraka amoron-drano fialan-tsasatra izy, velombelomina ny fanahiny, mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesany izy, tsy atahotra ny loza izy, velarana latabatra masony fahavalo izy, fa ny zavatra tena lehibe indrindra entiny mamarana ny salaminy de ny hoe hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Enganie ianao za miaino zao teny izao de tena ondry ny Kristy marina ka hanarady azy hiaino ny feony de hanampiadanany ety an-tany ianao, ary na de mandeha mamaky lohasaloko ny fahafatesana aza de tsy atahotra ny loza ianao fa Kristy no mombanao. Voninahitra ny ho an'ilay mpiandry tsara. Ivavaka isika hidera sy ny laza mihaja sy ny voninahitra de atolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao noho ny famondramponao sy ny fitiavanao maminay loatra ity salamo ity raha io. Salamo zay manambara aminay ny fahatsaranao, salamo nampilolotra vetsivetsy-po avy ao am-pon'ny Davida ka na de farivo taona 3 anoany aza izao nanoratan'izao salamo zao de mbola aina sy hero anay ny famakiana azy. Indrindra tsaronay fa efa naniraka ny Kristy ilay mpiandry tsara ianao, nividy anay tamin'ny rany ary nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra ka nilaza anay hoe izao ny mpiandry tsara. Jesosy tomponay io misaotra anao noho ianao mitaridalana ny ondrinao, mitantana ny ondrinao, ko na inona miseho ety an-tany dia fantatray fa lalana hitondranao anay zany ary ifaliana eo anatrehanao satria ny efa rany zany dia Jerosalema vaovao. Tompo ampahareto amin'ny fanarahana anao zahay, ary raha misy olona mbola misalasala ny anaraka anao, Tompo mangataka aminao zahay, raha mba nandre zao teninao zao ihany izy, aokarery Tompo mba hanaiky ho ondro voavidinao tamin'ny rahanao izy, ka hibebaka aminao ary hanolotra ny fiainano anao ka mba ilaza hoe Jesosy Tompo mba ho ondrinao tokoa aho manomboka tamin'izao, ka hiaino ny feonao aho, hiaino ny teninao aho, hanaradianao aho. Ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany mba ho voninahitra Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen.